Ikoranantsika Madagasikara ny iaratsika jiaby ty. Madagasikara iaratsika jiaby ty zegny. Hitako teo hitantsika jiaby gouvernement niravagniny. Ravina. Bon, ravoravo zegny zay, ravoravo olo io, sasasasany jiaby. Ke nahagaga ndraiky gouvernement niravagniny ny fa olo fa teo fo koa nampodindreo teo. Tsy haiko efa tiavitra nadosindreo. Hitanay baka raha hitanay. Tsy hitanay aminay zegny hitanay ka tsy normal. Zay côté zay karaha tsisy agnaty eo. Fatsanga niny ny gouvernemanta faharoa ny fitondrana fanavaozana. Tsy de nisy fiovana moa izy iny fa dia ny akama ihany no akama. Ireo zay mahafiloha kely sy be famolaka kosa dia natao nakasisiny aloha toa ny ministra altera, ministry ny angofo teo aloha. Nisy kosa ny nanjangaranga-pamoaka raha tsy tafaverina eo amin'ny toerana dia naverina somatsara. Dia raha izao ny firafitra ny gouvernemanta vaovao sadotranainy ity dia noho ny zavatra efa natosika saina tohizana na de idona amin'ny rindrina azy fa ny zavatra tsy karitra koa de ny piezy na velam-pandrika nataon'ity fitondrano ity ny atoko ny filoha teo aloha Ravalomanana tena nijabaka ity atoko ity am'izao ny hiditra anatin'ity gouvernemanta vaovao entin'ny prime ministre Mampina Rajoelinarsson ity. Ahoana nga ho ianareo atreto mantsy ny gouvernemanta voalohany izay tantanan'ity fanavaozana ity dia tsy nety ny vahoaka malagasy tao am-pony mihitsy satria tsy nisy zavatra niova tamin'ny fiainana malagasy. Marina fa tsy mora ny anovan'ny lavaka navelan'ny Rajoelina sy ny firongony teo aloha ao anatin'ny volana vitsy. Saingy tsy hita soritra tamin'ity fitondrana vaovao ity kosa, indrindra ny mpikambana tao anatin'ny gouvernemanta ny fikatrahana marina anova sy ampandroso ity Madagasikara ity. Satria ny ministra iray na roa fotsiny angamba kanefa de misy 30 no nandrafitra azy iny amin'ny gouvernemanta voalohany izay notorian-drazafintsalama. Ny akamaroany dia tsy fantatra akory ny mba asa nataony. Ny sasany ray dia atao lasa mieboebo fotsiny eran'ny tanàna no asany toy ny akoho lafataka. Toa n'Andriamatoa Gasikara Fenosoa ohatra izay olona nametsahan'ny vahoaka teny ambany tanàna fanantenana tokoa saingy ny vahoaka tsy manadino rehefa ivirina eny indray ianao hitadiny vatony. Notoloran zareo tanana ianao saingy nitodianao lamosina zareo ankehitriny. Mba firmo tamin'ny olona teny amin'ny firaisana fahatelo mifidy anao iny no nalainao mba hiditra hiasa eny na dia mahafatohatra fotsiny ihany tao amin'ny ministeran'ny zavakanto sy ny serasera azy tsy nisy. De efa mino ianao fa mandatokana iny fa tsisy fanondrony akory. Iverina amin'ny atoko timma kosa isika nijabaka ho iao satria de hita sahady fa tsy nitondra ity firenena ity hiakatra akory no nahamaika ireo ministra voatendry fa ny angoro-karena malaky sy aingana tokoa aingana noho ny TGV ary satria voafetra ny fandalovana ao. De ireny ny arahana hita ireny ny ampamoaka teto sy teroa mikasika ny olona izay eo andapa ao ary manodidina ny filoha avokoa. Ampamoaka mikasika ny fanaovana mpimamba ny harem-pirenena malagasy ity. Tsy lazaina ary tsy azo afenina koa atoato ny fanagadrana ireo olona tsy mitovy hevitra mitondra ankehitriny. De lazaina fa mitady hanonga-pandrakana avokoa izy ireny. Iza moa no nanao io fomba farany io? Raha natadidy ianareo tsy iza fa Andriamatoa Rajoelina sy ny piso lelaka taminy na ilay antsoina ankehitriny hoe virongony. Antony iray nanonganana azy izay kanefa de io dimbiasan'ny mpitondra ankehitriny io de io fa niditra ritima ary nahazo toerana ao anatin'ity gouvernemanta vaovao ity. Nisokajy tanteraka nefa ary zareo niditra ao. Ny antony de tsotra, efa miamaimbo sy masiso ireo ministra tafajanona ao. Efa mitsikafina itseroa ny afera maimbo ataon'ny ministra sasany ao. De
miara-miosina amin'ireo minisitra ireo zany ny avy eo amin'ny atokotima ankehitriny. Misy ohabolana frantsay zay hoe moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es, na koa le ohabolantsika malagasy hoe ny akaiky vilany feno arina. Hatreto ny atokotima dia nahay nandalina sy namindra na ny rodana aza ny fitondrana volomboasary iny. Saingy raha ny aka sy hiverina amin'ny fitondrana no tandronyity atokoti amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 17 na 20 dia efa mampamangy satria ho tsarain'ny vahoaka amin'izay amin'izay tsy ho fahombiazan'ny governemanta ity nareo na ilaza ho madio tanana azy satria dia miara-miosina aminy nareo ankehitriny. Ingasy teny kosa no amaranantsika ny fakafaka politika ity. Tena manambamy teny ianao Andriamatoa Sy Teny. Manahirana ahy manokana raha hiteny hoe honorable. Iza koa moa no nivoahan'ity honorable ity. Zahay vahoaka no nametsaka anareo solombavam-bahoaka ireo ka aminay dia ataonay amin'ny teny tsotra fotsiny hoe Andriamatoa solombavam-bahoaka Sy Teny na Ramatoa solombavam-bahoaka izao tsy honorable tsy tafapetsaka teny nareo ary tsy nazo anisy samboady iny raha tsy zay no nifidy anareo rehefa tonga eo nareo dia lasa zay andeha izay no isilelaka iteny hoe honorable tsy ato atsona fotsiny hoe Andriamatoa solombavam-bahoaka miampy ny anaranareo. De izao no tianay ambara mombanao Andriamatoa Sy Teny solombavam-bahoaka avy any atsimo. Lohany antenimieram-pirenena ianao nahoda. Ino ndeha anambany tena nanao levy tamin'ny Facebook toy la hiariko falisy sy hialy amin'ny kolonely Patrick ty va? Le plasinao io Sy Teny tsy miendriky raha nataonao iny tokony hijano ho netra ia. Zao Kabera toy lasa braqué aminao any. Anao tsy olo blanche communaise. I kolonely ty miafy ory iha. Le matahotsy ty aina izy le baba. Ia io tsy miafy fa manino manakarama mercenaire vadimery iamby. Donc tsy matoko malagasy koa iha io nahoda. Hajao soa ty plasy fefa maro no mitaky handava izy io. Zahay amin'ny Dag News TV ty tsy manohy tsy fitondrà no tsy manohy fa lefa nareo mitondra Madagasikara ty manao tao avao. Zahay leroa tsy haneky Madagasikara to tsy anareo araiky. Zava fakafaka iabiaby amin'ny video taloha nataonay fa na i Rajoelina sy ny tariny aza no tsy kerena isan'andro. Ka raha manao ny tsara ianareo mpitondra vaovao ireo, izahay no mitehaka voalohany sy ankahery anareo fa raha mbola ty bizina sy fanaovana fitaovana hanongonan-karena ny plasy ny depute sy hanaovana fa raha mbola ity bizina sy fanaovana fitaovana hanangonan-karena ity ny plasy azonareo amin'ny mahadepute na minisitra ity no ataonareo eo dia tsy maintsy ho avy avao zahay ary tsy angina. Aoka ho fantatsareo tsara izay teny atsipy ho an'ny manam-panahy izay indray no azo ambanandroany fa samby ho ela velo sika roa lahy ahita ty tohiny mametsaka ny veloma vetivety.